Ny fiadanana sy ny famindram-po avy amin'ilay ray be indrafoany no tononiko amintsika tsirairay avy amin'ity anio ity. Amin'ity volana oktobra ity tsika dia handinika lohateny manokana momba ny fiderahana. Ka ny toko sy andiny izay tsongaina amin'izany dia nalaina tao amin'ny bokin'ny Salamo toko 150 ny andininy faharoa. Salamo toko 150 andininy faharoa, vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Mideraha azy noho ny asany lehibe, mideraha azy araka ny habeany voninainy, haleloia. Mideraha azy noho ny asany lehibe, mideraha azy araka ny habeany voninainy, haleloia. Mpanjaka voalohany toko 9 andininy faharoa. Mpanjaka voalohany toko 9 andininy faharoa, amin'ny anaran'i Jesosy. Andro firavoravoana tamin'ny volana Etanima, volana fahafito izany. Andro firavoravoana tamin'ny volana Etanima, andro fahafito izany. Amen. Alohan'ny idirantsika amin'ny famakafakana ireo toko sy andininy izay nitsongaina ireo, dia andeha aloha tsika hivavaka. Raha io misaotra anao izahay satria mbola omenao fotoana ahafahanay mifampidinika aminao amin'izay amin'ity anio ity. Omenao fotoana izahay ary mbola omenao tombon'androm-pahavelomana noho ny famindramponao aminay. Koa isaoranay anao lehibe izany. Amin'ity anio ity Tompo, raha handinika momba ny fiderahana izahay dia aoka ny fanahinao masina hibitsika ao am-ponay izay tianao hambara aminay. Mitenena ary aoka ny feo rehetra izay tsy avy aminao dia hiala. Ary izay rehetra sakasakana tsy ahavitana izay rehetra tianao ampitaina dia hosakananao avokoa. Omeo concentration izahay amin'ity anio ity ary aoka tsy hisy ho very maina na izahay na izaho hitondra ny teny eto na ireo izay rehetra hiaino izany. Tsy hisy ho very maina izahay fa samy handray lesona amin'izany ary hampiatra izany eo amin'ny fiainanay fa tsy ho varimbariana amin'izao fiainana mandalo izao. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Misaotra Ray Zanaka fanahy masina. Amen. Raha jerentsika ny toko sy andininy izay nomenantsika ao amin'ny Salamo toko 150 andininy faharoa dia hojereko ny tapany voalohany hoe mideraha azy noho ny asany lehibe. Hoe inona moa ireo asany lehibe izay tokony hiderahantsika azy. Maro ny zavatra nataony ary haintsika ao amin'ny Genesisy toko voalohany fa Andriamanitra no mpamorona, Andriamanitra no nanao ny zavatra rehetra. Namondrona ny zavatra rehetra hitantsika maso sy ny tsy hita maso izy tamin'ny voalohany. Izay hitantsika ao amin'ny Genesisy toko voalohany. Ny Genesisy toko voalohany ray manontolo dia miresaka momba ny famoronana. Tamin'ny voalohany izy nahary ny lanitra sy ny tany. Hitantsika izany hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Tamin'ny andro voalohany izy namorona ny mazava. Tamin'ny andro faharoa namorona ny lanitra. Tamin'ny andro fahatelo namorona ny tany. Tamin'ny andro fahaefatra namorona ny hazavana amin'ny habakabaka toy ny kintana, ny masoandro, amam-bolana. Tamin'ny andro fahadimy izy namorona ny vorona sy ny hazandrano. Tamin'ny andro fahaenina izy namorona ny biby sy ny olombelona. Izany hoe teo izany dia ny farana ny famoronan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Andriamanitra mahay mamorona zavatra amin'ny alalan'ny tsy misy satria zavatra foana tao anatin'ny maizina izany izao tontolo izao izay misy antsika ity no namoronany ireo zavatra rehetra ireo. Tsy misy mahavita mamorona zavatra ohatr'izany na iza na ireo manam-pahaizana ara-siansa aza tsy mahavita na dia iray aza na manana fahaizana tahaka n'inona. Tsy misy mahavita mamorona zavatra fa ny zavatra efa eo foana no ahodikodina, izany hoe ilay zavatra efa ny fironon'Andriamanitra eo no ahodikodintsika olombelona ahodina hoe ity ataoko an'izao dia mivadika an'izao. Fa tsy misy izany hoe olombelona nahavita namorona zavatra iray mitokana hoe tahaka ny namoronan'Andriamanitra n'izao tontolo izao izany. Zava-dehibe izany ary lehibe lavitra noho ny zavatra hitantsika ara-siansa izany, ny zavatra nataon'Andriamanitra teto satria miainga amin'ny tsy misy mba hahavitana zavatra. Eto dia tsongaina manokana ny famoronan'Andriamanitra ny olombelona. Ireo zavatra rehetra noforonon'Andriamanitra tao anatin'ny heninandro ireo dia notononony tamin'ny vava hoe misia dia nisy izy ireo. Misia ny mazava dia nisy ny mazava. Misia ny lanitra dia nisy ny lanitra.
misy ny tany de misy ny tany, misy ny vorona sy ny sisa de sy ny biby de nisy izy ireo, fa ny olombelona kosa tsy mba nataony hoe misy ny olombelona de nisy ny olombelona, fa naka fotaka izy araka ny tenin'Andriamanitra de novolavolainy tamin'ny tanany ary nasiany ny fofinainy, nataony mitovy endrika aminy, zany hoe manan-danja lehibe eo anatrehany ny olombelona. Ary isika olombelona de nomeny fahefana sy nomeny fahefana hanjaka amin'ireo zavatra rehetra izay noforonindreo. Noforoniny aloha ny zavatra rehetra ary rehetra, zany hoe tsika olombelona namatam-bonina fotsiny. Andriamanitra efa namorona ny zavatra rehetra ho antsika olombelona ary mbola niteny izy hoe manjaka amin'ny zavatra rehetra izay noforoniko anareo. Hitantsika izany eo amin'ny Genesis 1:7-20, vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra niteny hoe indro omeko anareo ny zava-maitso sy ny voany rehetra izay ambonin'ny tany manontolo sy ny voan'ny hazo fihinam-boa rehetra ho fihinanareo ireny. Ary ho an'ny biby dia rehetra sy ny voromanidina rehetra ary ny zava-mananaina rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany de omeko azy ny zava-maitso rehetra ho fihinana, de nisy izany. Azafady fa diso kely fa eto amin'ny 2:20 no alaitsika fa tsy 7:20. Genesis 1:20. Ary Andriamanitra nitahy azy ka niteny hoe maroa afara sy mihabetsaka ka mameno an-tany de mampanopoa azy, mampanapaha amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsiky ambonin'ny tany. Tohizako eo amin'ny 7:20. Ary Andriamanitra niteny hoe indro omeko anareo ny zava-maitso misy voany rehetra izay ambonin'ny tany manontolo sy ny voan'ny hazo fihinam-boa rehetra ho fihinanareo ireny. Amen. Zany hoe araka ny tenin'Andriamanitra eto de hitantsika fa tena nomeny plasy ambony tokoa isika olombelona tamin'ny famoronany. Zany hoe isika olombelona no biby misaina, ireo biby rehetra izay noforonina ireo na ny zava-maniry tsisy misaina, tsisy nasiany fofinainy, tsisy nivolavolainy tamin'ny tanany, fa tsika olombelona rery ihany no zava-mananaina izay noforoniny ka nataony mana-tsaina afaka mandinika izay zavatra tokony hatao, afaka manana fitiavana isika, afaka manana fahalalana isika, zany hoe afaka manana safidy isika amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika, tsy tahaka ireo biby sy ireo zavatra hafa noforonina ireo. Koa noho izany de tsika olombelona no angatahana noho izay fahalalantsika izay nomenantsika mihoatra noho ny zavatra noforonina rehetra izay mba hideran'Andriamanitra, satria isika no mahalala ireo zavatra noforonina ireo. Nde jerentsika koa izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Mika, Mika 4:9-9. Mika 4:9-9. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'ny tompo aminao dia izao ihany: ny hanao ny rariny sy ho tia famindrampo ary ny hanaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'ny tompo aminao dia izao ihany: ny hanao ny rariny sy ho tia famindrampo ary ny hanaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Amen. Hitantsika amin'izany tenin'Andriamanitra izany fa Andriamanitra tsy dia mitaky zavatra maro amintsika. Zavatra tsy dia tena hoe zavatra sarotra atao hoe ity zavatra ity tena mihantra manaina mihitsy ny zavatra mba angatahany amintsika, fa zavatra mora, nefa ny zavatra vitany amintsika mihoatra ny tokony ho atao amintsika. Izany hoe tsy takatry ny saintsika ny fitiavan'Andriamanitra antsika, mihoatra lavitra noho izay eritreretintsika. Tsy sarotra atao izany hoe manao ny rariny izany. Eny amin'ny maha olombelona izany mety hoe sarotra atao indraindray satria ny fiainana mihasarotra dia toy ny hoe sarotra izany manao ny rariny izany, satria ny olona dia efa bilobiloka aby ny lalan'ny olona, efa tsy vitsy ny manaraka ny lalan'ny fahamarinana, dia toy ny hoe ny olona manaraka ny rariny sy ny marina ohatra ny hoe olona adaladala izany. Sy ny hoe ho tia famindrampo eto, hoe tia famindrampo mamindra fo amin'ny olona manao ratsy anao izany dia hamindrawanao fo, ohatra ny hoe adaladala fa tena hoe manavanana antsika ankehitriny ilay mamaly faty. Rehefa misy ratsy ataon'ny olona amintsika dia tena hoe haingana mihitsy ny handeha hamaly faty: iny ataoko an'izao, iny ataoko an'izao, haingana izy haniny ohatr'izao, hirariana ratsy mihitsy azo an'ilay olona
fa tsy mba hoe Andriamanitra ilay nanao ahy ary be hindrafo sy be voninahitra, za koa olombelona tsy tanteraka dia moa handeha hamindra-fo. Tena hoe toy ny hoe sarotra be amintsika olombelona izany manao an'izany amin'ny ankehitriny. Izany hoe ny zavatra rehetra izay ampanao ampangatahana amintsika izany dia zavatra azo lazaina hoe tsotra. Tsy hoe tsotra manao ahoana izy izany fa rehefa arahintsika izy ireny dia tsotra, tena tsotra fa tsy sarotra araka ny eritreretintsika anazy. Dia tsy atao ampireharehana koa araka ny tenin'Andriamanitra eto fa amin'ny fanetretena. Zavatra rehetra rehefa manana ny fanetretena isika dia ny zavatra rehetra vita ho azy mandeha mora. Tena tsapa hoe tsy sarotra atao izany ny zavatra izay atao amin'ny fiainana andavanandro eny, fa na dia ireny zavatra sarotra ireny ary rehefa atao amin'ny fanetretena tsy ampitiavana dia vita mora foana. Ankoatra ireo asa lehibe izay nataon'Andriamanitra ireo, izay asan'ny tanana moa izany jerevantsika teto voalohany dia jerentsika ihany koa ny asan'ny ray manan-danja indrindra nataony tamintsika olombelona dia ny fanavotana antsika tamin'ny fahotana mba handovin'ny fiainana mandrakizay izay nanoloran'ny zanan'ilay tokana teo amin'ny hazofijaliana ho fanavotana azy io fanavotana izao tontolo izao. Andinin'ny tena haintsika tsy hanjery tokoa ny ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 7:6-12, filazantsarany Jaona toko 7:6-12 manao hoe: fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Hitantsika fa asa nataon'Andriamanitra tena faran'izay lehibe indrindra amin'ny zavatra rehetra izany fanoloran'ny zanany ho an'izao tontolo izao izany mba hanafaka ahy sy hanafaka anao amin'ny fanandevozan'ny Satana. Tena hoe manao an'izay farany, izany hoe zanan'ilay tokana, tsy ananany roa fa ray, nefa dia natolony antsika olombelona izay tsinitsinina fa zavaboary tahaka ny zavaboary rehetra, fa tian'Andriamanitra loatra isika tsy ho very fa handoba ny fiainana mandrakizay eo akaikiny. Tsy misy ny tahaka izany, izany hoe manolotra ny aina ho an'izay tiana izany, ary haintsika ny fitiavan'Andriamanitra antsika rehefa mandinika ny Baiboly tsika. Eny tsy takatry ny saintsika mahala olombelona antsika satria ny saintsika voafetra ny zavatra takatry ny saintsika, nefa rehefa mandinika ny Baiboly tsika na dia ataontsika hoe atsotratsotsaina fotsiny ary dia efa hitantsika fa maro ny zavatra ataon'Andriamanitra antsika. Ary anisan'ny tena zava-dehibe amin'izany ity fanoloran'ny zanan'ilay tokana teo amin'ny hazofijaliana ho fanavotana azy io fanavotana izao tontolo izao ity. Hitantsika fa Jesosy rehefa tonga teto an-tany dia niteny tao amin'ny bokin'ny filazantsarany Jaona toko 4:7-30, vakiko amin'ny anaran'i Jesosy: fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapon'ny izay naniraka ahy. Hitantsika fa na i Jesosy aza dia nanao ny sitrapon'ny rainy, izany hoe nakatoa. Dia ohatr'izay koa tsika zanak'Andriamanitra, tokony tsika izany makatoa manao izay iran'Andriamanitra mba hataontsika. Izany rehetra izany dia afaka entintsika ilazana hoe fomba manao ahoana moa izany no tokony hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra sy hiderahantsika azy noho ny zavatra rehetra nataony. Raha ny zavatra nataon'Andriamanitra no andeha ho tany saina, tsy ho voatanisa amin'ity na handray stylo mandra-paharaina maraina mandra-paharivon'ny andro na amin'ny androm-piainantsika iray manontolo, tsy ho voatanisantsika izany soa ataon'Andriamanitra amintsika izany satria feno an'izany ny Baiboly. Nefa rehefa mijery ny sombisombintsika dia ireny sombisombiny ireny dia efa afaka hanomezantsika, afaka handinihantsika isainantsika, hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra sy hiderahantsika azy. Ary haintsika ihany koa fa Andriamanitra dia miasa. Eny fa na tsy hitantsika ary izy dia haintsika fa miasa, satria tsika rehefa mangataka vavaka ohatra dia mbola miasa ihany Andriamanitra, izany hoe ny asany mitohy foana na tsy hitan'ny masontsika ary izany, ary haintsika tsirairay avy fa Andriamanitra dia miasa hatramin'izay ary mbola miasa ankehitriny juska amin'ny fotoana izay fiverenan'i Kristy eny amin'ny rahona lanitra dia miasa izy manao vavaka fifonana ho antsika, manelanelana antsika amin'Andriamanitra. Maro ny zavatra mbola ataony amin'izao fotoana izao ho antsika, izany hoe tsy ho voatanisantsika ny asa ataon'Andriamanitra ho antsika.
Koa eto andeha jerentsika hoe amin'ny fotoana manahoana moa zany no tokony hiderahantsika an'Andriamanitra. Rehefa manahoana ny fiainantsika no tokony hideran'Andriamanitra isika, rehefa manahoana ny fihetseham-pontsika no tokony hidera azy, dia hitantsika fa matetika antsika rehefa hoe milamindamina ny fiainana na ohatra mahatsiaro sambasambatra dia adinontsika Andriamanitra. Na mifanohitra amin'izay raha ohatra antsika ka malahelohelo dia adinontsika toy ny hoe nandao antsika Andriamanitra. Nefany haintsika tsara fa Andriamanitra tsy mandao fa antsika no mandao an'Andriamanitra. Amin'ny maha olombelona antsika malemy sy marefo dia toy ny hoe mandao antsika Andriamanitra nefa Andriamanitra tsy mandao antsika izany. Ka izany hoe na ao anatin'ny fifaliana isika, na ao anatin'ny alahelo, na ao anatin'ny fisiana, na ao anatin'ny tsy fisiana dia tokony hideran'Andriamanitra ary ireny zavatra miseho amin'ny fiainantsika ireny rehefa avadika antsika ho fiderana an'Andriamanitra dia mahita fifaliana ao anatin'ny fahoriana, mahita toy ny mahazo hery, mahazo toy ny hoe motivation hoentina hiatrika ny fiainana, manana courage rehefa mahay mamadika an'ireny zavatra miseho amin'ny fiainantsika ireny ho fideranan'Andriamanitra. Andramo anie hoe misy zavatra miseho amin'ny fiainana ohatra misy faty na ohatra hoe misy zavatra problème nahazo antsika, anaovana fanandramana, tena zavatra azo atao izany. Dia iny zavatra problème, atao hoe problème izy izany, izay zavatra miseho amintsika iny andramana avadika ho fiderana fa tonga dia hitantsika hoe misava ilay zavatra mavesatra ao am-po, eny tsy ho faly izany hoe milaoza ny havana izany na hoe misy zavatra miseho problème izany tsy hahafaly mihitsy. Nefa rehefa avadika antsika ho fideranan'Andriamanitra ka ataontsika ao am-po foana fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay rehetra tian'Andriamanitra dia ho tsapantsika fa maivamaivana antsika ary ho tsapantsika hoe lasa connecté automatique any amin'Andriamanitra isika, izany hoe toy ny hoe tsy irery fa toy ny hoe misy mitondra ilay enta-mavesatra mahazo antsika. Fanandramana azo antsika atao amin'ny fiainana andavanandro izany satria ny fiainana dia tsy ilaozan'ny fifaliana sy ny fahoriana. Misy ny fifaliana tampotampoka eo, misy fahoriana tampoka. Koa ireny zavatra miseho ireny rehefa hanandramantsika hiderahantsika an'Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy mandao antsika hanao viana, Andriamanitra haintsika izany fa isika no mandao. Ka rehefa nanao an'izany isika, manandrana manao an'izany dia tsapantsika tokoa fa hitombo ny fitiavantsika an'Andriamanitra satria Andriamanitra tsy mba mihena izany ny fitiavany antsika fa isika no mampitombo sy mampihena ny fitiavan'Andriamanitra antsika arakaraka ny zava-misy ao amin'ny fiainana. Indraindray rehefa hoe anaty problème toy ny hoe manadino antsika Andriamanitra dia toy ny hoe hadinoy antsika koa Andriamanitra, izy ary nanadino anahy. Dia matetika ilay eo amin'ilay ara-nofo hoe rehefa misy ny tsy fahampiana ara-nofo na hoe misy ny zavatra miseho ara-nofo dia tonga dia toy ny sokajintsika hoe nanadino antsika Andriamanitra na hoe tsy tiantsika Andriamanitra. Nefa izany amin'ny fijerintsika olombelona fa Andriamanitra dia tiantsika hatrany, Andriamanitra dia manao izay fomba rehetra hanakekezantsika azy fa isika amin'ilay mampanasafidy antsika olombelona dia misafiditsika ny hanatona na tsy hanatona anazy. Hitantsika koa ao amin'ny bokin'ny Filipianina 4:4 dia manao hoe vakiako amin'ny anaran'i Jesosy: mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo, hoy indray aho mifalia. Mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo, hoy indray aho mifalia. Hitantsika izany fa hoe Andriamanitra dia tiantsika ny ho faly mandrakariva eny fa na ao anatin'ny olana ary tsika rehefa mifaly tsika dia mahatsapa fa tsy mialan-dalana toy ny hoe eo amintsika foana Andriamanitra. Tsy mora izany hoe hifaly mandrakariva izany hoe na inona miseho na fahoriana na inona miseho na fifaliana dia mifaly foana, mametraka tanjona hoe ity zavatra ataoko ity dia ataoko fifaliana foana na inona miseho. Manao fanandramana mihitsy izany ahitana an'ilay vokany satria raha tsy ampiarintsika amin'ny fiainana ireny zavatra ireny fa hajanona ho teny foana dia tsy ho tsapantsika mihitsy hoe tena mitombona tokoa ilay zavatra tenenina fa satria ny teny tenenina dia mora adino. Manoloana an'izany anefa dia toy ny hoe mandidy Andriamanitra mampiasa ny hoe midera ny Tompo, midera azy no ny asany lehibe, midera izany maniraka izany
mandidy atsika hidera fa tsara zany ary tokony hataotsika zany hoe toy ny hoe adiditsika ny mideran'Andriamanitra. Jerentsika izay voasoratra ao amin'ny bokin'i Isaia 40:17. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy: midera ny Tompo, miantsoa ny anarany, ampahafantaro any amin'ny firenena ny asany, ampahatsiarovy fa efa misandratra ny anarany. Mankalaza ny Tompo fa asa lehibe no nataony, aoka ho fantatra any amin'ny tany rehetra izany. Miantsoa mafy sy miobia ary ponina ny zona, fa lehibe eo afovoanao ny ray mason'Israely. Eto amin'ity tenin'Andriamanitra nosoratan'i Isaia mpaminany ity dia miteny ihany koa izy hoe ampahafantaro any amin'ny firenena rehetra ny asany, izany hoe midera an'Andriamanitra tsika, haitsika fa mananao asa lehibe Andriamanitra. Misy ireo olona mbola tsy mahay an'izany satria maro ny tsy mahalala an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, na dia atao hoe efa fotoanan'ny fandrosoana ary mbola maro ireo olona izay tsy mahalala an'Andriamanitra na andriaman-kafa no hainy. Dia anjarantsika mbola misy izany hoe adiditsika koa izany ny mandeha mampahafantatra any amin'ny firenena hafa fa manao asa lehibe ho antsika Andriamanitra, ary tsy ho antsika irery ihany fa na ho an'izy ireo ihany koa ary. Izany hoe manana didy satria maniraka Andriamanitra eto hoe ampahafantaro any amin'ny firenena ny asany, ampahatsiarovy fa efa misandratra ny anarany. Mankalaza ny Tompo fa asa lehibe no nataony. Dia eto hita fa milaza ny ten'Andriamanitra fa lehibe, ary hitantsika amin'ireo efa sombisombiny nataontsika teo aloha ireo fa lehibe tokoa ny asa nataon'Andriamanitra, na tamin'ny famoronana izany, na tamin'ny famonjenantsika olombelona izany, na mbola ataony mandraka ankehitriny amin'ny fiainantsika andavanandro, sy ny ataony any an-danitra ho fanomanana ny toerana masina izay hivatanantsika rehefa miala aty an-tany, hivatan'ireo olo-masina izay voavonjy. Satria izy ny teny hoe andeha hanamboatra toerana ho anareo ka izay toerako ny toeranareo koa. Ny tenin'Andriamanitra dia mandidy antsika hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo, mifalia amin'ny, raha amin'ny teny frantsay izy dia hoe impératif hoe mifalia. Dia hojerentsika izay voasoratra ao amin'ny Salamy 119:7: atao voreharehanareo ny anaran'ny masina, aoka hifaly ny fony izay mitady ny Tompo. Izany hoe rehefa mitady ny Tompo tsika dia falifaly, ka ny olona falifaly izany, tsisy olona malahelo izany ka hidera hoe averiko azafady hoe tsisy olona hoe midera izany ka hoe lasa malahelo izy, fa midera izy dia tsy maintsy hoe faly ny olona midera satria miaraka amin'ny fifalifaliana ny fiderana. Tsisy izany hoe alahelo no hitanao rehefa midera anao, fa raha ohatra ianao ka nalahelo rehefa midera, ny dikan'izay lasa nivily any amin'ilay fiainanao andavanandro ny sainao, nahatonga anao nalahelo ao anatin'ny fiderana ao an'Andriamanitra. Fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra sy ny fiderahantsika dia mitarika antsika handroso bebe kokoa amin'ny fanarahantsika dian'Andriamanitra sy ny fanompoantsika azy, izany hoe arakaraka ny hanompoantsika azy sy hiderahantsika azy no mampitombo ny fitiavantsika azy. Ary isika kristianina no tena tokony hideran'Andriamanitra, satria hitantsika izay voasoratra ao amin'ny Apokalipsia ao amin'ny 7:15 manao hoe, vakiko amin'ny anaran'i Jesosy: nisy feo nivoaka avy tamin'ny seza fiandrianana ny teny hoe miderahan'Andriamanitsika ianareo mpanompo ny rehetra dia ianareo izay matahotra azy na kely na lehibe. Miderahan'Andriamanitsika ianareo mpanompo ny rehetra dia ianareo izay matahotra azy na kely na lehibe. Hitantsika izany fa itsika izay mpanompony, itsika izay nofidiny, izany hoe itsika efa kristianina mahalala azy, matahotra azy no tokony hidera azy. Satria raha tsy hidera isika dia iza ary no hidera? Izay olona tsy mahay azy ve hidera azy? Izay olona, izany hoe izay olona tsy miasa saina an'izay fisiany akory sy izay zavatra ataony tsara ataony amintsika ve hidera azy? Fa tsy maintsy itsika izay mahalala azy sy izay matahotra azy no tokony hidera azy. Ny vato sy ny hazo tsy hay hideran'Andriamanitra izany, fa afaka ataony midera azy zao rehefa tsy hidera azy tsika, satria tsisy izay tsy hainy ataony. Hainy ny mampiteny an'ireny hidera azy rehefa tsy ataontsika olombelona izay misaina ny hideran'Andriamanitra. Raha ireo vitsivitsy izay nitanin-tsaina ireo, vitsy satria maro ny zavatra tokony ho tenenina fa sombisombiny ireo nosidiriko ny fitipitiana teo ireo
dia raha ireo no jerena dia hitantsika fa lehibe tena lehibe ny asan'Andriamanitra, na dia hoe ireo sombisomby ireo aza dia fahitantsika taratra fa lehibe mihoatra ny zavatra rehetra ny asa izay nataon'Andriamanitra ary mendrika azy ny haja sy ny dera ary ny voninahitra. Manana ny voninahitra amin'ny toerana voalohany indrindra izy satria ny olona nahavita zavatra izany dia omem-boninahitra. Eto amin'izao tontolo izao moa dia ny olona no ahitantsika anazy, izany hoe ataontsika toy ny hoe ohatra ny olona mahavita zavatra dia manana voninahitra. Ny mpianatra ohatra mianatra rehefa vita ny fianarany rehetra dia omena mari-boninahitra izy, izany hoe ny diplaomany iny toy ny hoe mari-boninahitra amin'ny zavatra nataony. Ka eto Andriamanitra tsy hoe mpianatra kely fa izy tena nanao ny zavatra rehetra, nanao ny zavatra hitantsika maso sy ny tsy hitantsika maso izy, nanao antsika olombelona izy, nanao izao rehetra izao izy. Mbola miasa ihany koa izy manampy antsika amin'ny fiainana andavanandro. Mbola miasa koa izy amin'ny fanomanana ny fiavian'i Kristy amin'ny rahony lanitra, ny toerana hipetrahantsika any an-danitra. Miasa izy na andro na alina, miaino ny vavaka ataontsika izy, mamaly vavaka antsika izy. N'inona mahazo antsika dia Andriamanitra miasa hatrany, koa mendrika ny voninahitra ambony indrindra izy. Koa aoka antsika hahay hanome voninahitra an'Andriamanitra, hahay hametraka anazy amin'ny toerana tokony hisy azy. Eny fa na tsy dia tena tonga amin'ny toerana araka ny tokony hipetrahany ary izy, rehefa ataontsika ambony indrindra amin'ny fiainantsika izy, ataontsika mahazo ny loha-laharana amin'ny ataontsika andavanandro izy. Eny fa na dia ao anatin'ny fahoriana azy antsika na ao anaty fifaliana izany, satria matetika isika rehefa anaty fifaliana dia hadinontsika ilay Andriamanitra mpanome nanome antsika ireo zavatra mahatonga fifaliana amintsika ireo. Koa aoka ataontsika loha-laharana foana amin'ny fiainantsika andavanandro Andriamanitra, homentsika haja izy, hoderahintsika izy, andramantsika ny midera azy na andro na alina, na ao anatin'ny fifaliana na ao anatin'ny fahoriana, dia ho hitantsika fa mitombo ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, matahotra azy antsika, lasa midera azy, lasa mitandrina ny didiny, lasa tia ny olona tahaka antsika satria izy miteny hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao, izany hoe tokony ho tiantsika ny tenantsika tiantsika ny namantsika tahaka ny tenantsika. Ho tian'Andriamanitra isika nefa ny fangatahany voalohany niaraka ny teniny hoe tiava ny Tompon'Andriamanitrao amin'ny fonao manontolo ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao, izay feno didy ny didin'Andriamanitra izay ao amin'ny Exodosy 20, raha tsy diso ao amin'ny Exodosy 20 misy ny didin'Andriamanitra iny, fa tsy ho jereko fa tsy ho vakiako fa anjarantsika ny mamaky anazy tsikelikely eka, tato nanomezana ny didy 10 ao amin'ny Exodosy 20. Ny fehiny didy 10 dia hoe tiavany Andriamanitrao amin'ny fonao manontolo sy amin'ny herinao iray manontolo ary tiavany namanao tahaka ny tiavanao ny tenanao. Izany hoe rehefa voatandrina antsika rehefa apetrakantsika ho loha-laharana Andriamanitra amin'ny fiainantsika dia voatandrina antsika automatika ireo didy ireo ary tsy hitantsika hoe sarotra izany ireo rehefa miaina miaraka amin'Andriamanitra isika, satria hafa ihany izany tarihin'ny fanahy masina izany. Ary izay rehetra ataontsika koa rehefa angatahantsika fitarihan'ny fanahy masina foana, amin'ny maraina mifoha antsika na mifoha amin'ny alina mangataka ny fanahy masina amin'izay atao, dia hitantsika fa mitari-dalana antsika Andriamanitra ary tsy lasa tsy mirona any amin'ny lalana tokony lalan-diso isika fa lasa manaraka ny tokony hatao. Eny fa na dia tsy ho lavorary ary na mivily kely isika dia miverina ao foana, mivily kely dia miverina ao foana satria isika olombelona tsisy lavorary na dia iray aza fa mpanota avokoa. Amin'ny alalan'inona ary no tokony hiderahantsika an'Andriamanitra, izany hoe fomba ahoana, inona ny zavatra tokony ampiasaina hiderana an'Andriamanitra. Haintsika fa amin'ny zavatra tsotra indrindra dia afaka hiderahintsika Andriamanitra, eny fa na tsisy zava-maneno na ny hirahira ataontsika dia efa afaka hiderahantsika an'Andriamanitra. Afaka mideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zava-maneno tsika, eo ny piano, eo ny gitara, eo ny zava-maneno isan-karazany, ny sodina, ny valiha sy ny rehetrarehetra izay azontsika atao. Eny fa na tehaka fotsiny dia efa afaka hiderahantsika an'Andriamanitra izany. Izany hoe midera an'Andriamanitra tsika hampanajana fa tsy hoe derain'Andriamanitra nefa ny zavatra ataontsika ary tsy mifanaraka amin'izay tokony hiderahantsika an'Andriamanitra, lasa manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy indray tsika raha hoe fideran'Andriamanitra no atao nefa fihetsika tsy mendrika, toetra tsy mendrika ny voninahitr'Andriamanitra izay lehibe indrindra no ataontsika, izany hoe mendrika hajaina izy noho ny halehiben'ny voninahiny rehefa midery tsika. Fa tsy hoe na amin'ny fitafintsika ary izany hoe tsika hideran'Andriamanitra dia tokony hoe mba fitafy mihaja, fa tsy hoe fitafy manala baraka an'Andriamanitra no
ny hoentintsika hidera azy amin'ny fiainana. Dia tokony zany tsika tsy hiala amin'Andriamanitra. Ny fiainana dia feno problème, feno olana isan-karazany, indraindray tsy takatry ny saina, indraindray tsika solafaka miala amin'Andriamanitra dia toy ny hoe matahotra tsy te handeha hanatona anazy intsony fa hiala. Fa tsika zany na solafaka ary dia tokony hiverina amin'Andriamanitra foana, ary tokony hahery tsika, tokony hatanjaka tsika na inona miseho satria Andriamanitra tsy mamela antsika irery zany. Hitantsika izay voasoratra ao amin'ny bokin'i Josoa toko voalohany 1:5. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy: tsy efa nandidy anao va aho koa mahereza sy matanjaha, aza matahotra na mivadi-po, fa momba anao ny Tompo Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Izany hoe na inona miseho, na fifaliana na fahoriana, Andriamanitra tsy mandao antsika izany. Koa noho izany dia tokony hatoky hatrany tsika, tokony hanaky-po amin'Andriamanitra, tokony hidera foana na misy problème na tsy misy problème, fa mitarika zava-tsoa eo amin'ny fiainantsika ny fideranan'Andriamanitra sy ny tsy fialantsika aminy na hitantsika fa sarotra ary zany indraindray. Andeha hivavaka tsika. Raha io misaotra anao izay satria nomenao fotoana afaka nidinidinika niaraka taminao, nomenao ny hery ny fanahinao masina izahay. Koa aingana ny fotoana izay ataonay eto Tompo, tsy ho fotoana very maina fotsiny fa Andriamanitra lehibe sy bindrafo ianao, koa amin-drao fo izahay tsirairay avy. Isaoranay ianao satria ianao no nahatotosany fotoana teto, koa aoko mba samy handray lesona amin'izany na izaho izay nitondra ny teny teto na ireo izay hitoriana ny teny. Ianao irery ihany no mahay mitantana anay tsirairay avy, koa kiniko aminao ny zavatra rehetra. Tompo malalo, tsy lavorary izahay fa omeo hery hanao izay sitraponao. Arepio izahay mba hahay hamadika ny fiainanay ho feno fiderana, hanao ny sitraponao eny fa na anatin'ny fahoriana izahay na anatin'ny ny fifaliana na anatin'ny fahampiana na anatin'ny tsy fisiana, dia aoka izahay hahay hametraka anao loha laharana foana ary hahay hideranao hatrany satria hainay fa tombotsoa lehibe no azonay amin'izany fiderananao izany. Ampitononinay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Misaotra Ray, Zanaka sy Fanahy Masina. Amen. Dia mirary soa ho antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.